Azazonatran kosa ny fivoahan'ny gazety rahampitso alakamisy satria moa miditra tsikelikely ao anatin'ny fanomanana ny fetin'ny krisimasy ny faran'ny taona isika izao dia iompana indrindra ao anatin'ny izay ireo lohahevitra samihafa hoentin'ny gazety rahampitso ao anatin'ny laharana faraka ambinipolo sy roanjato indray. Anomana ny fitafiana hoety mianjaika amin'ny faran'ny taona isika dieny zao koa ny lamodiny akanjo lava ho an'izany indrindra no entiny soa amin'ity herinandro ity. Ny pejin'ny fahasalamana kosa dia amelabelarana ny tsara ho fantarina momba ny fitondrana voka disorina loatra na koa ny vokatry ny fanaovana atin'akanjo samihafa. Ny pejy faefatra dia nolorany soantsika ireo vaovao mahaliana maneran-tany ary ao koa no ahitanao ny fetin'ny izay iresahany mamasoa ny fahitany atsaram-panahy. Ny sehetry ny ara-pitiavana kosa indray dia nolorany soa ny torohevitra isan-karazany momba ny famitahana. Lohateny iray hafa ny momba ny farandro ny 12 sa ny 1 Desambra 2022 izao. Ary toy ny isaky ny alakamisy faran'ny volana dia entina amintsika atao anatin'ity laharana soa rahampitso ity indray ny laharana manaraka ao anatin'ny ropejy amin'ny gazety valihy izay atolotry ny fikambanana avatsa UPM.